Ny amafy ny hetsika ataon'ireo mpono amin'ny komina ambanivohitra Bekobaka, distrikina Tsalova, Falitra Melaka. Tsy manaikatra amin'ny farany ireo mponina, ny analana ny ben'ny tanàna Miandry Zoky Franklin, izay efa nitantana ny komina efa-bolana. Alany tamin'ny fomba ofisialy navoaka ny tribunal administratif. Ankehitriny nefa dia hoesorina amin'ny toerana indray ity ben'ny tanàna ity, satria nivoaka ny didim-panjakana, fa ilay laharana faharoa izay resy tamin'ny fifidianana indray no lasa nandresy. Nefa ny fanjakana bakany amin'ny Tsalova jusqu'à Mazenga nahavitan'igny passation taty agnatin'ny roa volana angambany iseho tampoka hoe le vato dia lasa ny numéro 2 le fifidianana. Gaga tokoa Bekobaka satria safidy bahoaka mangarahara io, satria matoa safidy bahoaky mitsinjo ny zavatra tokony atao tanàna izy ary anak'olo teratany eto hainy ny masaky hainy ny manta zay nahatonga ny vahoaky ary be zava-bitany. Ka raha nisy fiamandeam-bato mihetsiky tokoa ny vahoaky satria sy agnatin'ny eritseritsinay mihitongan'olo hafa ty tanà ty anak'olo eto marina io Miandry Zoky Franklin io, ka zay mahatonga ny vahoaky mihetsiky amin'izao fotoanany zao voromaro eto. Tsy malala fa tsy ny ben'ny tanàna lany tamin'ny fifidianana ihany ireto mponina raha nambaran'izy ireo. Fampianatra retraité eto Bekobaka efa taona ny aviako eto, za mbo tsy nahita fifidianana karaha ty. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka président de république, premier république Philibert Tsiranana, zaho 7 taona nandray tagna azy, mbo tsy nisy fifidianana manao ty. Rehefa fifidianam-bahoaka hoe zao lany tsy tokony ahodikodina zany fifidianam-bahoaka sa raha ty asiatsika hoe fanagnam-bola. Ay ma benko ay tsy hitako benko zao naniko zao nefa tokony idiran'ny benko raha manao akan'izao. Tribunal administratif mamoaka CRMV isan-karazany magnino koa mbo ahodiny olo fa natao cassation miboaka io mbo ahodiny manao akan'izao. Ka asia koa fifidiana io fa zay olo manam-bola ampidino fa zay tsy manaiky an'io, fa zay olo manam-bola ampidirona fa kasia fifidiana raha ty zay manao zato tapitrisa na fito. Nilaza ireo mponina fa tsy anaikatra amin'ny farany nipetraha ny ben'ny tanàna laharana faharoa ao amin'ny komina. Itasitingany furaky la niasa ifuraky nazava itanana ety nahazo raha hay kilefa izy gneo hosolo hafa ifuraky laninay nosolo hafa sekenay za io misaotra zagnahara fa za ifuraky avao anay. Mariana fa ny komina Bekobaka dia anisan'ireo komina izay mahasarika mpizahatany betsaka, ka ina izy fiantraikany amin'ny resaka fizahantany izao zava-misy izao ho nambaran'ireo mponina.